Zanahary Ny tsirony tany, zava-pisotro voazanahary. Ary Avec Air Fiber by Blue Line, vivez le vrai illimité, sans compromis et encore plus rapide. Faites le bon choix et abonnez-vous dès maintenant auprès des Blue Line Store. miarabantsika rehetra ny tokantrano indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa tao anatin'izao fandarana l'invité du jour izao araka ny efa nampahafantarina antsika tamin'ity androany ity dia manana vahiny indray isika amin'ity ala ity izay tsy iza fa i mopera prospera tovy manana rivo toy ny andahatsoratra ny Lacroix ny Madagasikara izy gazety antsoratra izy io miarahaba amin'ny pastera tonga soa indray atao anatin'ny fandarana amin'ity ala ity dia miarahaba dia mondra ary afaliana ho any miaraka mizarazara amintsika eto indray an'izao resadresaka ifanaovan'izao dia miarahaba antsika rehetra isa-tokantrano izay manaraka ny fandarana ya ny araka rehefa lazaina foana moa rehefa miakatra eto mopera tsy mpanao politika akory mopera tonga eto fa tena hoe mampanao gazety ihany koa dia mpamakafaka satria izay mahaton'ny andahatsoratra ny mopera ihany koa dia izay no resantsika eto anatin'ny fandarana mampamakafaka moa zany mandinika ihany koa ny toetra raha izay misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao raha jerena mopera ny zava-misy mizotra ny raharaham-pirenena moa zany tsika izao efa miditra tsika roso tsikelikely ao anatin'ilay fanomanana ny fifidianana solombavam-bahoaka tsika dia izay koa ilay nresahana tamin'ity androan'ity hoe resaka an'izay ankoatran'izay etsakilany koa ny raharaham-pirenena izay miroso dia miroso ihany koa izay raharaham-pirenena izay voalohany ngamba satria izay izao no vaovao tena hoe misongadina raha ohatra fotsiny hoe ho an'ny omaly izany no jerentsika nisy an'ilay atao hoe atrikasa moa zany atelier izy io ho an'ny état de droit ny ampy moa ilay izy hoe voie de salut guérison nationale izay nitaterahana tery amin'ny la rotonde tery tao anatin'izay nahitantsika pahalalana tao nahitantsika ihany koa andreo karazan'ireo olona izay mandray anjara ao anatin'ny tontolo politika eto Madagasikara nisy ihany koa raha nambarany professeur Ranjeva tao anatin'izay dia hoe ireo izay olona tonga saina moa zany mahita ny toetra raha ito amin'ny firenena dia tao anatiny nandray anjara tao anatin'izy io somary tazana teny ihany koa mopera tao anatin'izay ngamba tonga dia izay no resantsika voalohany fa miroso ao anatin'izay koa moa ny toetra raha-pirenena hoe ny zavatra hita mantsy izany mopera tao anatin'ny tao dia tena hoe nyresaka n'ity hoe tany tandalany ity tsika resahana foana moa izay hoe tany tandalany izay zotra makaiza zany izay resaka état de droit izay ho an'ny Madagasikara ia zava-dehibe tokoa ny zavatra natao maliny ary reo mpahay lalàna mpitsara mpampianatra mpisolo vava misy amperinasa misy ny retraité nisany tonga tao dia teo moa zany reo vondrony société civile olotsotra amina fikambanana samihafa na toko politika anisany hita nanatrika tao za ihany koa moa anisany nasaina izy ireo zany andray anjara tamin'iny resadresaka iny ny fijeriko azy dia le fanampy miandry antsika amin'izao fotoan'izao amin'izay le hoe ngamba tsy dia le hoe famerenana ny matanytandalana antsika fa tena le hoe mila karohana indray mba iorina eto amin'ny tanyntsika izay fanajana ny lalàna izay indrindraindrindra ho an'ny fanjakana ataoko fa tsy misy repoblika afaka mijoro satria tsika ny safidy ho fanjakana republikana nefa tsy hanaja lalàna anisan'ny fanampy-ngeza be ho an'ireo mpampianatra sy mpahay lalàna ireo mahita ny zava-nisy tatoato zany hatramin'ireny fifidianan'ireny ny fanitsakitsahana lalàna indrindra na lampanorenana dia iny tao anatin'ny fanambarana natao amin'ny professeur Ranjeva iny le hoe manontany tena na mpianatra na mpampianatra hoe mbola ilaina ve ny sekoly fampianarana lalàna eto Madagasikara mbola mila an'izany ve tsika raha ohatra tsy ho ajaina ohatran'izany lalàna ary amin'ny zavatra madinika indrindra zay hain'ny mpianatra ao amin'ny première année dia mahatsapa hoe tena tsy mandeha amin'izy ny fitantanana ny fanjakana fitantanana ny firenena amin'ny
fampiarana ny lalàna eto Madagasikara. Dia izay ngambana anisan'ny hoe manozongozona mihitsy an'ilay hoe fanjakana republikana nefitsika no safidy ao anatin'izay ka iny adevitra maliny dia nahitana taratra le hoe aizao aizy tsika amin'izao fotoana izao eo anatrehan'ny olana be deaibe miseho eto amin'ny firenena ary tsy maintsy amin'ny alalan'ny fametrahana nyo tany tandalana io nefa no hitondra vahaolana ao amin'ny fampandrosoana ametrahana ny famarinana mba hiaro ny rariny sy ny hitsiny eo anivon'ny tany sy mifanjakana ny firenena malagasy dia ataoko fa iny adevitra ny seho maliny dia nampivandravandra teo mason'ny olona rehetra hoe mbola lavitra tsika ary manalavitra an'izay fitandrona ny fahamarinana amin'ny lafiny lalàna sy ny fampanjakana ny rariny sy nitsiny eo an-tany mamonina dia lasa tsy miaro ny vahoaka madinika ntsony zany lalàna fa lasa fampitahorana fandrahonana manao raha matahorana mihitsy aiza mpitondra ny fisehoan-javatra samihafa tao anatin'ireny fifidianana ny asam-panjakana ny olom-panjakana samihafa dia misy an'izay fampitahoran'izay kanefa tsy afaka hijoro zany fanjakana republikana zany raha tsy mipetraka araka ny tokony ho izy aloha ny lalàna satria izay mihitsy le raha-mpanjakana moderna hitantsika io amin'ny fanjakana republikana tsy ohatry ny hafahafa ihany koa ve nefa ny mopera ao anatin'izay ny mahita hoe tao anatin'iny omaly iny mantsy zao misy olona efa teo anivony fitondrana zany hoe raisiko fotsiny ohatra zao hoe ny minisitra ny fitsarana teo aloha Johnny Andriamahiva Arivo efa nitondra izy nanomboka 7-12 ka hatramin'ny 12 tao anatin'ireo laza izy nefa hoe tsy mbola niova le fomba fiasa teo anivony zany hoe rehefa tsy eo amin'ilay fitondrana tsony ve zany ny fahitany mopera azy moa zany hoe rehefa tsy eo amin'ny fitondrana tsony ve zany dia zay vao tonga saina mety hoe mivantana be le teneniko anazy zay vao tonga saina sa manahoana inona no mety hoe amaritany mopera an'izay anisany voasongadina atao koa zay satria na le nitenen'ny mopera tamin'le hoe tsy fahaizana lalàna teo ara izy ny anisany namelabelatra tao anatin'ilay izy na amin'ny préambule ny resaka lalam-panondrenana ary tsy hain'ny mpianatra eny amin'ny première année akory inona ny tena dika ka izay mihitsy ny olana zany satria ny akabetsahan'ireo nandray fitenenana dia hoe olona efa tsy amperinasa intsony dia ny olona eo amperinasa matahotra ny ijoro satria very finanana ny karama ny asa sy ny sisa eo le fandrahonan'izay fa ny lafiny anankiray ihany koa zany anisan'ny joroany ny ministra teo aloha araka ny lazainao teo dia le hoe izy nahatsapa na tamin'izy tao anatin'ny fitondrana na izy nametram-pialana sy hatramin'izao hoe efa tsy eo ntsony izy hoe tsisy zavatra miova ary ny nahatonga azy ny ala dia izay le hoe tsy mifanaraka intsony amin'ny fomba fiasa noho ny zavatra ny anarany ilay ataony ny mpitondra ny zavatra nasongadiny teo moa zany dia le hoe na tiana na tsy tiana ao anatin'io fitondrana io dia misy baiky foana misy baiky ho an'le olona ministra na le tompona ndraikitra samihafa ary iny mihitsy ny tena manimba n'ilay lalàna iny manimba n'ilay rafitra republikana satria misy sitrapon'olombelona manimba tsemana ilay fizotra ny asa-panjakana tsy andeha araka ny tokony ho izy dia manjary mivilana daholo ny fanapahan-kevitra mivilana ny fampiarana ny lalàna mivilana ny vokatry ny zavatra atao rehetrarehetra dia renyle hoe lasa ny tsirariny no manjaka ny tsy fahamarinana no manjaka dia zay ny ataoko hoe anisan'ny vakina bantsilana ho an'ireo olona efa teo anivony sehatra hoe dia ao anatina 17 taona nazona ny fahaleovantena ve tsika dia mbola izao ihany dia mbola tsisy zavatra miova ihany ary izay mihitsy no nahatonga nandray anjara atao zany amin'le hoe ny safidy ho fanjakana republikana tsika ny fireneny samihafa iny Sénégal vo hitantsika iny amin'izay le hoe fanajany zareo ny lalàn'izay efa lasa lavitra be dia tsika ao anatin'ny 17 taona mbola tsy mahatsapa ny lanja n'ilay lalàna eo amin'ny fandaminana ny firenena ny fandaminana ny fiarahamonina
sy ny fomba fiasa am'lay asa-panjakana sy ny raha-panjakana samihafa de zay ny tena mampalahelo ao anatin'ny zava-misy ainantsika am'izao a de iny moa sady antso amin'ny mpitondro no antso amin'ny vahoaka hoe misy zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena de raha velantsika ao anatin'ny zavatra tsy mandeha de mbola iampy 4 taona indray ny 4 taona vo alalitsika hoe efa mivilana tanteraka izany lalana izorantsika zany ary efa tsy ao anatin'ny fitadiavana fampandrosoana tsontsika amin'izao fotoana izao de misy elanelana be zany lay teny sy fampanantenana atao mpitondra sy ny zava-misy aina amin'ny vahoaka ary indrindraindrindra le hoe tena tsy afaka mamaly tsony sy mamaolana intsony le zava-misy any fotony aina amin'ny vahoaka lay rafi-panjakana amin'ny akapobeany raha ho amopera zany inona zany le guérison nationale satria nresahana atao anatin'le hoe état de droit ihany koa zay a fanampiny hoe guérison nationale marina fa miaikytsika 4 taona aty aoriana mbola zao mbola mitoetra foana le hoe tsy fanajana lalàna fa raha ijeren'le hoe guérison nationale na raha dika teny malagasy malalaka angamba de hoe fanasitranana ho an'ny firenena inona zany zay ity ataoko zavatra manokana ty demondra tsy de hoe le mitodikely atao amin'ny fikambanana izy de fa mpifandraisika amin'ny zava-misy aina amin'ny firenena le satria anisan'ny lazaiko tao maly le zavatra hoe tamin'ny 1770 de nisy lehibe ampikambananay pera arope nampivory ireo mainty milaly eran-tany ny mpianatra jésuite izy be dehibe moa mpianatra na Fidel Castro sy ny sisy ireny ancien tato amin'ny mpianatra ny sekoly jésuite de rehefa mivory ireo mainty milaly rehetra de zao mifanontaniana napetrany na mpianatra nareo ho amin'ny famarinana ve zahay na mpianatra nareo amin'ny famarinana ve zahay de ataoko fa misy fanabingeza be atrehantsika amin'izao fotoana izao zay le hoe any amin'ny sehatra ny fanabeazana mba hampanjakana sy hanahana ny olona n'izay conscience momba ny famarinan'izay a de zava-dehibe eo amin'ny firenentsika de io nefa manana lafiny anankiroa ny everiko araka ny namaliny azy tao anatin'izay fifanakaloza-kevitra ny araka tamin'ireo mainty milaly zay de le hoe miazakazako zao tontolo zao mametraka n'ilay ordre mondial misy rafitra fandaminana samihafa atao fa tokony hisezaka be dehibe koa ametraka ny ordre spirituel misy fandaminana sy fanampiana ny olona amin'ny lafiny ara-panahy satria marary ara-panahy koa ny olona fa eto angamba ny tsara hotsipihana de le hoe tsy le araka le hoe fanasitranana any amin'ny resaka finoana sy ny sisy io a satria nylazain'ny professeur Ranjeva-teo le hoe fitadiavana vahaolana eo anatrehan'ilay marary amin'ny firenena mihitsy ny fifandrafesana fankalana ny herisetra ny tsirary ny tsy fandrimpalemana de tsisy marary ary tsisy mpitsabo fa sady marary no mpitsabo de miaraka mitady an'ilay vahaolana fa ny fanambiny iny zany de le hoe misy sehatra tokony hafahana mijery sy miara-miatrika n'ilay aretina de miaraka mitady ny vahaolana fa misy ireo olona tonga saina zany tokony manampy ohatrany hoe accompagnateur ankaban'izany manampy amin'izay le hoe ahoana ny atao ny ataony samy malagasy ny ataony samy tomponandraikitra ny ataony ny mpanao politika sy ny sehatra samihafa mitady an'izay le hoe tia ny fototra aretina izao mifanasitranana de zao ny arahantsika mizotra ny zavatra ngezabe napetrany zany de le hoe ny zavatra iarahana tsarantsika de le hoe ny famarinana ny rariny sinitsiny ary ny fandrimpalemana sy mifiadanana eo daholo tsika afaka miadevitra afaka tsy mifanara-kevitra afaka milaza ny heviny samihafa manohatra ny eniny hafa azy angamba fa hoe miorina amin'le famarinana ve zany mampanjaka n'le famarinana ve zany hitondra atsika any amin'le rariny sinitsiny sy ny fiadanana ve zany de ataoko fa zay ny fanambin'iny adevitra iny a fa zay koa ny fanambin'le iainantsika eo amin'ny firenena le hoe mitoetra raha samihafa amin'izao fotoana izao a de tena mampanalavitra atsika n'izany rehefa tsy mipetraka ilay tanytandalàna de voahosozy ny lalàna voahosozy ny fahamarinana ary tsisy rariny sitsy ny anjaka eo amin'ny tany
sy ny fiadanana sy mifandripahalamana dia hitantsika moa ny herisetra samihafa miseho hoe tseroa dia ny mpitondra fanjakana eo anatrehan'izay a dia herisetra herim-pamoretana ny heverina ho vahaolana dia lasa manao ny didijadona ny ramatahora ny didiko felehibe eo anatrehan'izay a dia izay le hoe tsy maintsy miverina any amin'le fototry ny fiarahamonina sy ny rafim-panjakantsika eo amin'izay rehetra izay nefa ny mopera hitantsika ihany koa ny olona izay hoe ny teo anivon'ny fitsarana fomba lalam-pandrena antsika moa tsy hiditra lala ao anatin'ilay izy fanambaran'ny filohan'ny fitsarana fomba lalam-pandrenana moa ireny hoe tsy tokony hisy ohatra ny fanaovana commentaire moa zany amin'izay didy avoakany eo anivon'ny fitsarana fomba lalam-pandrenana somary lasa niteraka resa be ihany koa izay raha teo anivon'ny tontolo politika eto amintsika satria eto moa tsika dia miresaka an'izay sehatra ny lalàna sy ny fanarahana ny tany-tandalana izay manahoana ny fahitan'ny mopera ihany koa n'izay rehetra izay zay ngamba anisan'ny nampiadevitra tokoa ary be dehibe ny nampahay lalàna izy nanao commentaire an'izay satria lasa ohatrany hoe hiditra amina rahamatahora koa hoe zany amin'ny lalàna ary ataoko fa zay mihitsy no fanambin'le fiverenana amin'le tany-tandalana satria anisan'ny tompona ndraikitrangeza-be eo amin'ny firenena nge ny ACC fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary ny famerenana azy ao anatin'izay le tanjony fampiarana ny lalàna sy mifanajana ny lalàna zay a dia antso amin'ny feo amin'ny feritreretana hoe mbola mety ve zao zava-misy ainantsika izao fa tsy any amin'izay olona maneho ny heviny sy mitaky mifahalalany zay zo fototra no isiny zay raha matahora zay dia ny fanambarana nataon'ny professeur Anjeva tao anatiny iny dia tsy le hoe ny fanapahan-kevitry ny ACC fa le hoe inona ao anatin'ny fanapahan-kevitritsika any amin'ny lalàna no tsy manaza n'ireo zo fototra takiny lalàna le zo fototra zon'olombelona tokony ho ajaina faneho-kevitra amin'ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny fahalalahana amin'ny fivoriana sy ny zavatra samihafa dia raha ohatra zany zao iny zavatra mahaliany ve ka mahakasika an'izay lalàna izay a mety izy voakitika tao ny resaka ACC fa zay le izy hoe ny zo fototry ny olombelona tao anatin'ireny fanapahan-kevitra ireny no iarahana mijery sy mandinika satria io no référence atsika rehefa mandinika zany tsika hoe ara-dalàna ve ny lalàna antsika ara-dalàna ve ny fampiarana azy a araka ny mahaolona tokoa ve ny ainana an'izany eto Madagasikara dia ataoko fa zay no andraisana an'izay réaction'ny olona teo anatrehan'izay teny ny filohan'ny ACC zay ao anatin'ny fotoana ve tsika izao mopera miresaka le vahaolana teo moa zany mopera ao anatin'ny fotoana ve tsika izao mety hoe hidirantsika anatina inona moa zany fifampiresahana eo anivon'ireo tompona andraikitra isan'ny tokony indrindra eo anivon'ny politika ahafahantsika tena mametraka an'izay hoe sy ny fampiarantsika an'izay tena hoe tany-tandalana izay raha ohatra aloha zany a eo amin'ny sehatry ny raharaha politika dia manana ndraikitra angezabe ny olona eo amin'ny fitondrana satria izy no mitarika miankina amin'izay leadership tiany atao eto amin'ny firenena fa raha ohatra fanapahan-kevitra ho any amin'ny fifaninjehana fanamelohan'olona fanagadrana rahamatahora dia mampitombo an'izay le disadisa raha-piarahamonina izay ary indrindraindrindra manamafy ilay fifandrafesany samy malagasy a izay mitaky fitoniana amin'izao fotoana izao ny zava-misy atrehantsika zany a dia azo lazaina hoe mitaky an'izay fitoniana izay vahaolana tokony ho raisin'ny fanjakana zany zay hoe ahoana ny atao mba hametrahantsika ny fitoniana ary arahan'ny malagasy rehetra mizotra makany amin'ilay fampandrosoana zay ngamba nataoko hoe fanamby nisy fotoana za tamin'ny fotoana andro ny nasainy Gasikara teto dia anisan'ny teny foana hoe manoloana ny toedra raha misy eto amin'ny firenena dia mila gouvernemanta afaka tena miatrika ny olona ny vahoaka sy mamaha ny olona ny vahoaka hatramin'izao anefa tsy afaka manao an'izay ny mpitondra ary tsy nisy fanapahan-kevitra mazava eo anatrehan'ny zavatra ohatr'izany dia izay ny ataoko hoe raha ny zava-misy atrehantsika amin'izao fotoana izao zany dia miankina amin'ny mpitondra hoe inona ny tiany anjaka eto amin'ny firenena ary ny malagasy rehetra ve
tiano tompona ndraikitra am'le fiainana sy fampandrosoana fa raha ny zava-misy aloha dia miantso am'izay le hoe tena mila fifampidiniany ity fampidiniany zany nge tsy voatery hoe zaraseza ianao tsy voatery hoe anome toerana ny hafa ianao raha ohatra zay ny mampatahotra anao sy ny sisa fa le hoe ahoana ny atao mba hisiny ny filaminana sy ny fifanajana sy mifampitokisany amin'ny samy malagasy ahoana ny atao ametrahantsika ny famarinana rariny sinitsiny ary hitondranantsika any amin'izay le hoe fiadanana fandripalemana fampandrosoana zay de zay ngamara zay no zay le fanambin'le fanasitranana ny tenenina teo le lalana ho amin'ny fanavotana antsika zay fanasitranana zay de le hoe ny famarinana sy ny rariny sitsiny amin'ny fiarahamonina ary ny fandripalemana sy ny fiadanana ny ambany lanitra izay no hitsarana antsika rehetrarehetra miadana vetsika mopera tena fandanina am'izao fotoana zao le hoe efa mikaikaika ny olona tena mikaikaika hitanao ngamba de mondra le vaovaovao navoakatsika ireny le hoe mikorontana ny eny Ankatso mikorontana ny eny Ambohipo mikorontana ny any Amboditsiry ny Ambohimanarina saiky ny tanàna rehetra hatrany Antsoeza moa nisy filarana be Alasora misy tanàna efa mandritra ny herintaona roa taona tsy mahazo rano niaritra fotsiny tao le olona de le filana fototra le kely izy zany le rano zay zavatra ilain'ny olona satria an-tanàn-dehibe zany efa maloto daholo lay loharano ny rano any ambanin'ny tany de ny fanjakana zany mba natao anamaivana an'izay le hoe filana fototra ny olon'izay amaly an'izay de tsy manana vahaolana ny fanjakana ka raha zavatra filana fototra tsotra kely ohatran'izay tsotra moa zany ny tenenako azy fa efa misy tsinona fotodrafitrasa natao an'izany ny jirama ny rano ny pompe sy ny sisa amin'ny tanàna io tsy omena fotsiny fa vidin'ny olona de tsy voavaly ny fanjakana de tena mijaly ny olona amin'izay lafa ny faharoa le vidim-piainana tena mitaraina ny olona anisany vaovao entsika iny moa zany le hoe ireo mpanalabaka amin'izao fotoana zao de miena be ny mpisoratra anarana satria sahirana izy mandohan'le sara-pisoratana anarana zany hoe amin'le tanora manomana no avy no sahirana mihitsy amin'izay le hoe sara-pisoratana anarana zay dikan'izany de tena hoe tafiditra lalina mifahasarotan'ny fiainana ny fahantrana zany raha zay ny ilazana azy ny malagasy amin'ny akapobeany de ireo fisehoan-javatra ireo ange maneho azy le hoe ianao rehefa mandeha ny an-dalana tanora daholo ny amin'ny mahavariana tanora daholo lay mitondra n'lay taxi moto taxi bisikileta tanora daholo zany hoe tsy afaka manome asa ny tanora sy ny olona ny fanjakana tsy afaka mamorona asa de samy mamorona ny asany eny ny olona ohatran'le hoe tia nisy mpivarotra lamba anankiray de samy lasa feny mpivarodamba mpivarotra masikita de samy nanao masikita de taxi bisikileta de nanao daholo de tolerena eo zany io avelohany de efa tsisy asa moa zany hoe tsisy vahaolana mihitsy so de le tanora koa nefa ny kamo manao ahoana zay mopera inao koa mpanabe ao anatiny so de ny tanora koa no mipetraka amin'le kamo de lasa tonga amin'le hoe zatra tolora-potsiny ny zavatra misy mantsy hita ihany koa nefa ny hoe betsaka le tolotra asa fa ny faripahaizana ihany koa nefa no an'ny tanora tsy mifanaraka amin'le asa zay tadiavin'ny orinasa ihany koa mampanabe moa zany akoatra ny mampanao gazety amin'ny mopera ihany koa mety misy lafin'izay fa raha mijery n'lay finiavan'ny tanora hitady asa tena hoe mitady asa ary ianao izy avariny sendra mandeha amin'ny lalana mandeha RN4 iny eria lakamisy amin'le zone franche lakamisy tena tanora tena hoe feno amin'le mpiasan'ny zone franche reo de rehefa mijery ianao zany de le hoe zara mahita asa ny tanora de mirohatra izy ary mitady filaharana mbola miandry eo izy zany de hitanao hoe
manam-piniavana hiasa le tanora ary raha iny taxi bisikileta iny anie tsy de mora no mitondra olona ao anatiny iny ao anatin'ny ambota iazy sy ny famoivoy etseroy eny amin'iny Anosy Be sy RNM iny hatreny Anosy Zato de tena hoe tery saviritaka zany de reny le taratry le fantrantsika taratry le fantrana rehefa mahantra ny olona de mirohatra maketo andrenivohitra de na eo aiza le tolotrasa araka ny teneninao teo hoe mitaky fahaiza-manao mitaky fahalalahana mitaky fiofanana de reny zany manasokajin'olombitsy ny afaka mamaly an'ireny fa le sarababe mbahoaka zay nirohatra namonjy ny tanan-dehibe de tena sahirana miatrika an'ireny de reny le andrasana amin'ny fanjakana hoe inona ny atao ny manana ministera be dehibe ny atsika ao anatrehan'izay na ny fanabeazam-pirenena ny ambaratonga ambony ny population ny asam-panjakana sy ny sisa zay ny andraikitry ny ministera hoe ahoana ny atao hoan'le fiarahamonina ary natao amaly an'izany inge ny ministera tsy lasa hoe lavitrezaka ihany ve mopera raha hoe amin'izao fotoana izao ny jeran'izay vahaolana izay sa manahoana ny ahafahantsika miatrika azy satria raha le tanora amin'izao zany everintsika hoe 20 taona ary zareo le mivoivoy amin'izay asa zay a mety 4 taona any ny ahafahantsika manarina an'izay miteny moa mopera teo amin'le hoe mila an'le gouvernemanta mijery an'izay a mbola tsisy aloha mety anao ahoana ny ho avy ngamba mety hoe manahirana raha eto ny teny hoe tsy mamiratra no avy fa na izany zany eza tsara lazaina ihany amin'ny kitsipo sy amin'ny fahamarinana le hoe miankina ny fomba sy ny finiavana politika nataon'ny mpitondra ingeny na mahan'izany olana zany ny hoe fitiavan'ny tanora iverina any ambanivohitra hifantoka amin'ny asany mba tsy hiazaka zany atendrenivohitra de taratry ny fahantrany iny fiazaka zany iny taratry tsy fahafahan'ny mpitondra mitondra vahaolana tany ambanivohitra ihany koa satria io tsy fahampiana ara-tsakafo iainantsika andro manalina io de tena hoe tsika ve zany tao anatina vanim-potoana lavabe de tena tsy nahita vahaolana mihitsy de reny iza moa ny tany lasa ady lasa ny olona manambola daholo ny tanin'olona tsara amin'izao fotoana izao de vao maika io tsy mahanana koa zany le tena mivelona amin'ny tany de zavatra ohatr'izany zany le nataoko hoe tsy maintsy misy finiavana politika ary ao anatin'le fitantanana amin'ny firenena no mamahaolana amin'ny akapobeany eo anatiny io de miandry an'izany lay adihevitra samihafa tokony iseho satria everiko fa tsy ny olany amin'ny tanan-dehibe na eto Antananarivo ihany ny isehon'izany fa ny any amin'ny faritra samihafa any izay hitantsika koa manampitrotraka ny loza voajanahary amin'ny faravana fotodrafitrasa sy ny sisa ny kerehany atsimo fitsomponena na lasa ny avaratra ny faravany lalana ny tetezana ny tondra-drano zavatra ohatr'izany zany anisany manamafia an'izay le hoe tena ataontsika ahoana ny ohatran'izany ahoana ny oarana an'izany amin'izao fotoana izao mba hahafahantsika tena mandresy an'ity fahantrany ity tsy fampandrosoana iainana eto amin'ny firenena ity de amin'izany tsy hoe manilika ny andraikitra amin'iza saminiza fa tompona andraikitra araka ny tenena teo hoe mpanabe ny tena ao anatin'izay ny amin'ny gazety moa de tena hoe sady mitondra sosikevitra ianao no mety mitsikera ihany koa fa raha impitondra no mandray an'ireny ao anatin'lay famakafakana nge de mety hoe mba misy sosikevitra na de kely iza avaty amin'ny gazety fa eo moa indraindray ohatra ny hoe tonga de raisina ho mpanohatra ianao na tsy fitiavana ny zavatra samihafa de na zavatra tokony ho tsara iza lasa sakana ihany koa zany amin'le fiainantsika ka zay ny hitakinan'le hoe tsy maintsy ny fiarahamientantsika manerana ny nosy no ahafahana mahita n'izany vahaolana zany na hatrany amin'ny faritra inona no fanetana amin'izany inona nyfahefana mifanetana amin'izany eto Madagasikara mba samy antraika any amin'ny isa-paritra ny finiavana politika atsika ampandrosoa ny piraitanindrazana sy ty fireneny ity ohatry ny nanaitra kely ana mopera no resaka an'izay sosialy izay moa tsika misy an'le solontenan'ny UNICEF izay tonga eto Madagasikara moa amin'izao fotoana izao misesisesy ihany reo anivon'ny
vondrona raisam-pirenena izay eto Madagasikara ny FMI koa moa amin'izao etontsika mandinika an'ilay vola izay tokony ho azitsika ao anatin'ny FEC sy ny ho an'ny taona FEC 4 moa izany no editsika hevitra amin'izao fotoana izao. Tiako resahana kely ihany mopera par rapport an'izay situation izay iainantsika amin'izao fotoana izao izay anatina bonne voie ve Madagasikara zany na manamafitrotraka ny fahasairana nefa miatra satria atevitra be deaibe amin'ny olona amin'izao fotoana izao ary na ny filoham-pirenena izy ange tamin'ny fifidianana mandaha voalohany tena aniny hoe tsy ankindoha amin'ny any velantsika fa tokony hitady vahaolana amin'ny ato anatiny nefa rehefa avy eo moa miverin-dalana ihany ny faika zany tsy fanomezana maimaim-pony zany fa trosa zany ary rehefa ampiasa n'le trosa dia ny mpamatsy vola no mibaiko hoe reto ny ampiasanareo an'io resaka fitantanana ny tontolo iainana ny fiovana araka ny toetrano sy ny sisa zao manana toerana angizabe ao anatin'izany ny gouvernance ny résilience fiainantsika samihafa efa misy ligne zany efa misy zotra arahana amin'ny fampiasam-bola nefa le vola zany efa trosantsika na ampitomboana indray nefa nisy izao ilay fangatahana nataontsika hoe ampitomboana x2 izany hoe 600 millions de dollars eo nefa ny trosa efa alohantsika tamin'ny 2015 anisan'ny chiffre tadidiko foana le izy le hoe tamin'ny 2015 tsika ny trosa tokony alohan'ny isambatan'olona dia efa mahatratra eo amin'ny eninalina sy telo etsy eo ny isambatan'olona efa milanja n'izay trosa zay zany dia miampy an'izay satria io tsy hoe zao ny aloha fa hitambesatra tsikelikely eo io dia hitombo ihany zany ny trosantsika ao anatin'izay nefa inona moa zany nentiny ara-pahasalamana voafehantsika ve ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara sa dia le hoe fambolen-kazo fa ny ara-tsinanana miringana ihany zavatra ohatr'izany zany mila dinianao anatiny le fampiasam-bola eto amintsika fa izy io zany tena hoe karazana mampiditra antsika mikizo satria tsy tena le filantsika no valiany fa manamaivana ny filampitondra koa ngaman'le satria be deaibe ny mivoaka any amin'ny makarakara koa ny famanjibola ohatran'ireny matoa tsy dia ahitam-bokany teo amin'ny firenena dia lasa ny fitantanana ny fanjakana amin'izao fotoana izao dia fanaovana projet azahoana ny mivola iny dia fanaovana tatitra hanomezana fahafahapo mpamatsy vola fa ny vahoaka tsy afa-po ny vahoaka tsy afa-po mihitsy eto amin'ny firenena fa miditra ao anaty fantrana tsy kelikely dia zay ny ataoko hoe manamafy antsika anaty fahasahiranana ihany ny volamenantsika satria tsy mampolisika ny mpitondra hamokatra ary mampifanalavitra ny mpitondra amin'ny tena fiainam-pirenena satria izy manantena n'le vola avy velany fa le vola miditra ato anatiny na amin'ny hehitra na amin'ny famokarana sy ny sisa tsy dia mahataitra ny mpitondrana izy zany tsy dia mahataitra reny ny lavanilina izay mampidibola betsaka eto amintsika nandritra ny 5 taona tsisy vahaolana dia niaka fotsiny teo ny lavanilina ny vola tokony hiditra tsy niditra dia tsy fantatra tsony iza ny anondra na iza no ividy zavatra ohatr'izany zany dia hitanao hoe zavatra tokony arenantsika tokony ampanakarenantsika ampatanjaka antsika dia lasa fahantrana ao antsika lasa olana ao antsika eto amin'ny firenena dia be deaibe ny zavatra ohatr'izany amin'ny arenantsika lasa olana satria maninona manantena n'ilay vola avy any avelany ihany ny mpitondra satria rehefa ohatran'ireny moa tsy maintsy izay mifanaraka no mandray ny ampahany amin'ny pourcentage ny signature atao dia misy faly amin'ny zavatra ohatran'ireny misy faly mihitsy hoe mahazo 10% indray mahazo ka raha miakatra raha tokony 61 millions de dollars lasa 600 millions de dollars anamena 10 millions angamba be deaibe ny zanaky ny mpanan-karena indray andeha hianatra any an-dafy
Zay no resantsika efa naizana zany hiditra ihany koa tsika ao anatin'le hoe tontolon'ny fifidianana solombavambahoaka mbola tsy voantsika fa hijanona eo amin'le état de droit ihany satria raha ny vaovao izay nisongadina ihany koa moa zany hatramin'ny omaly nisy an'ilay fampidirana amponja ny Olga Ramalation izay ataoko hoe tamin'ny fotoanana ben'ny tanàna na Tsirabe azy dia ben'ny tanàna na Tsirabe teo aloha izy zany io nampidirina amponja io nisy fantatritsika koa nefa fa anisan'ny kandida izy ao anatin'ilay fifidianana solombavambahoaka ao Atsirabe voalohany ao efa nilaza moa zareo tamin'ny omaly hoe raha ny fahitan'ny maître Ianitra Razafy moa izay solombavambahoaka no nilaza omaly tao anatin'ny fampalalam-baovao izay teny Tanimora teny zareo dia nilaza hoe ny fahitany zareo azy dia karazany efa fanakanana azy ihany koa misy efa ndraisany amin'ilay mahakandida azy ao anatin'ny solombavambahoaka izay manahoana ny fahitany mopera n'izao rivotra iainantsika amin'ny tontolon'ny fifidianana solombavambahoaka izao maromaro ihany koa mantsy tao anatin' izay herinandro izay ireo kandida indrindra ny any amin'ny faritra moa zany ireo milaza manao antso avy matetika ary zareo amin'ny hoe fisian'ireo karazana tsindry samihafa izay miseho eny anivon'ireo distrika izay any ivelan'ny renivohitra moa zany anatanterana izay fifidianana izay hoe ataon'ireo kandida sasany ao anatin' izao fifidianana izao manahoana mopera raha famakafakany mopera azy ny rivotra iainana amin'izay fifidianana solombavambahoaka izay na tiana na tsy tiana aloha dia mafana le fifanoherana tsy eo amin'le hoe fanororana kandida amin'ny mpanohatra sy ny sisa ihany fa eo amin'ny zavatra ataon'ny mpitondra satria ireny fitaraina na rehetra eroa ireny hoe fampiasana ny rafim-panjakana ny olom-panjakana ny fanerena indrindraindrindra ny vao nanao fanambarana ny syndika amin'ny mpampianatra le hoe tena hiarany tsirariny ny mpampianatra satria terena fotsiny izao anohana ny kandida mpanjakana dia ny minisitra moa iny latsaka ho député dia variana fotsiny izany ianao hoe efa mahatra le fanabeazana efa mahatra le mpampianatra nefa mbola misy fampiasana anaovana fitaovana politika ohatr'izany ihany dia azo lazaina zany hoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy koa le fifidianana le fifaninanana sy ny fanajana n'le lalàna dia miverina ry amin'le olana ny lalàna indray tsika menadany anatrehan'izay ary tena hoe ny finiavana politika amin'ny mpitondra andamina zany hitondra fandaminana eo amin'ny firenena dia tsy misy mihitsy fa dia atosika any amin'le hoe fifanoherana fifandirana sy ny sisa dia ataoko hoe na inona fanazavana iseho amin'iny fanenjehana iny zao raha andray an'le kady eo tsika dia tsy maintsy eritreritra ny olona hoe lafin'ny politika io satria efa 15 taona lasa nge zany hoe be ny tanàna izy dia tsy fantatro moa firy taona tao anatin'izay zany nefa nandeha ny ankety dia amin'izao voafongarina le dossier ary zay mihitsy le olana tamin'le fisoratana anarana teo sy mifilatsahako fidiana sy mifamoronana ny antota-taratasy lasa misy dossier tampoka zany momban'ny filazam-panana na ny hehitra sy ny sisa dia zay le hoe le ataon'ny fanjakana fitaovana ny rafim-panjakana samihafa amin'ny antsojay isan-karazany amin'ny lafin'ny politika dia lasa mieritreritra ho azy ny olona hoe dia tena politika foana no entina ifamotehana eo amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia lasa tsy mirahina ntsony le malagasy lasa mieritreritra valifaty zavatra ohatr' izany le fiarahamonitsika dia izay ngambany ataoko hoe mila miara-mitady vahaolana eo anatrehan'izay satria ohatra ny ahoana indray zany ty fifidianany ity ny lafiny anankiray anisan'ny mahavariana ao anatiny dia le hoe ny tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika dia efa tsy nandray anjara ny mpanohatra ary dia ny hevitra zany ny filoha rajoelina izay lany tamin'ny premier tour hoe lany tamin'ny fomba demokratika izy ary tena fandresena mezinezina dia rehefa eo amin'ny fitondrana izy zany dia tena hoe lany ara-demokratika amin'ny fandresena mezinezina nefa tsy nisy le fifaninanana dia iny moa tsy hoe niankina taminy fa ny andaniny tsy nalatsaka dia ohatrany hoe mampiatra n'zay fomba fiheverany fahalaniny sy fananana fahefan'izay izy zany eo anatrehan'izao zavatra izao
dia vokatry ny fifidianana filohan'ny repoblika tsy araka ny tokony ho izy iny ny fisehoan-javatra amin'izao fotoana izao milatsaka daholo ny rehetrarehetra fa ilay miandany amin'ny mpitondra sy mpitondra izay mihevitra hoe tompony maro anisa dia manao ny ataony zany raha zay nika zany azy amin'ny rafim-panjakana ny vola ny fitaovana ny lalàna dia zay le tena hoe tsy mandeha araka ny tokony izy tsony le fiainam-pirenena ity fifidianany ity nefa ny tokony hametraka rafitra ahafahany mpanao lalàna manara-maso le mpanatanteraka fa eto amintsika ny mpanatanteraka ny tompony vola tompony fahefana ny tompony rafitra ny tompony fibakiona ny tompony ny hery sy ny raha-matahora samihafa dia fa tsy handeha araka ny tokony ho izy io ny zavatra kendreny zareo zany dia izy maro anisa eo amin'ny anteminera-pirenena izy ny manapa-kevitra dia manapa-kevitra araka ny angambako mety hoe tsy lapan'ny fanaovana lalàna intsony sy ny adevitra lay anteminera-pirenena fa dia hoe dictature ny antoko zay maro anisy eo zany dia tsy jadona ataony hevitry ny antoko a dia ngamba mety hoe fisehoan-javatra eto amin'ny firenena dia tsy mitondra antsika any amina filaminana tsy hitondra antsika any amin'lay nitenena teo mila fijabonana ty firenena ity ka ny fahamarinana ny rariny sy nitsiny no hitsarana antsika rehetrarehetra eo anatrehan'izay dia za eto a mbola te hiantso ihany hoe le nitenentsika teo le hoe tsika nianatra mpahay lalàna mpanatanteraka mpiasa-mpanjakana sy ny sisa misehatra samihafa dia mahatsapa ave tsika hoe mandeha araka ny tokony ho izy zao zava-misy aina amin'ny firenena zao dia tsika ave dia tsy maintsy hiainao anatin'ny tahotra sy ny fanarahana baiko mpitondra eto amin'ity firenena ity fa tsy dia tena hijery hoe misy rariny sihitsy ny tokony hajoro eo amin'ny firenena misy rafitra samihafa na tokony harovana mba hametrahana an'izay tanytanalàn'izay sy fanjakana miany vahoaka marina tokoa dia eo anatin'izay ny zavatra misy zany a misy distrika 20 zao amin'izao fotoana izao manana kandida ny Irmara zany hoe ireo mpanohana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina etsakilany nefany a raha tambatra zany ny kandidan'ny firaisan-kina sy ny kolektifa satria ireo koa no anisan'izay nandray anjara tao anatin'ny fifidianana na dia tsy nandray anjara raha ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay nresantsika teo a raha tambatra zany ny zareo mbola tsy mahafeno an'izay 20 izay akory misy moa ny hoe kandida tsy miankina izay nambaran'ireo samy milaza hoe reto miaraka aminay ihany a reto miaraka aminay ihany fa tsy mbola fotoana zao iresana mety manao ahoana zany mopera nefa nresanao teo ihany moa le hoe ny zava-misy mantsy ny amin'izao dia hoe le anatratranyizay maro anisy zay eo anivo le antenimera-pirenena mety anao ahoana indray ary zay antenimera-pirenena antsika izay a ao arinao raha le taratra izay efa hitantsika amin'izao fotoana izao a amin'ireo kandida izay mirotsaka ho fidiana ato anatin'ilay fifidianana sy olom-bavam-bahoaka satria ireo koa mantsy no taratra amin'ny hoavintsika zany eo anatin'ilay 10 taona midirana ao anatin'izay hoe fepitoam-piasana faharoa ny filoham-pirenena izay mety manao ahoana ny andraisan'ny moperan'izay ny zava-misy aloha zany dia samy anao zay hafa ny ahazo an'ny zay majorité zay maro anisy ary ampandaniny anazy fa na tiana na tsy tiana araka ny isa fotsiny iza zany dia efa maro anisa le ary amin'ny miaraka amin'ny fitondrana ny filoham-pirenena tany tamatavy dia efa nanao fampelezan-kevitra izy hoe zay olona afaka hiaraka amiko fidiana fa zay olona anakana amin'ny fampandrosoana zay nefa tsy anjaran'ny filoham-pirenena zay satria tsy tokony hiditra amin'ny sehatra politika izy araka ny lalam-panorenana nefa moa izy dia miteny amin'ny manarany antokony dikan'izany zany zao dia efa anisan'ny tokony ho enjehan'ny lalàna ary rolan'ny asesehany ny zavatra ohatran'izany fa raha ohatra izay foana ny ainantsika eto amin'ny firenena dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny politika hitantanana amin'ny firenena satria ao nolaniana ny teti-bolam-panjakana dia fantatsika ny teti-bolam-panjakana zany fa betsaka hatramin'izay ny resaka sora-bola fotsiny fa tsisy vola akory
dia rehefa ny maro anisao no anapa-kevitra dia tsy maintsy hiaro ny toerany sy mifahefahany sy mifampiaro izy menakavo zany dia tsisy araka ny tokony ho izy zany zay fandaninana lalàn'izay ary tsy anana ny toerany fanoherana dia tsy isy demokrasia koa zany ao amin'ny anteminera-pirenena. Dia ny lafiny anankiray faharoa everiko hoe iankina ny fifidianana zany amin'izao fotoan'izao dia ny vahoaka ny fotony miankina ny fahatongavan-tsaina ny olona ametraka an'izay hoe miverina any amin'ny vahoaka ny fahefana ary izy no manendry ny olona zay tia ny hitondra azy dia ataoko hoe zay ny fanambiny mandrafitra ny maro anisy ao amin'ny anteminera-pirenena. Ngamba mety tsy vahaolana ho an'ny mpitondra ny hoe lany ny filoham-pirenena ka dia mambahoaka izy zany tian'ny olona ny fotony any fa raha mifimenomenona ny olona zany dia azo lazaina hoe tsy anana amin'ny maro anisy zany izy raha ny fahoriana miatra amin'ny olona eraky ny faravaza tany zany lazaina ilazana azy fa eo foana moa le hoe misy ny olona tsy mijery ny filoham-pirenena zany izy fa misy olona akaiky azy eo na miaraka amin'izy iny na miaraka amin'izy dia iny ny jereny dia iny olona iny nefa efa manana le safidy politikany dia iny no andrafitra n'ilay maro anisy atsy rehefa avy eo dia ataoko fa ny fifandanjahan-kery zany tokony apetraka eo amin'ny anteminera-pirenena dia miankina amin'izay safidim-bahoaka ny foton'izay. Ny anany amporisihako ny vahoaka dia ny hoe isy fandraisana ndraikitra amin'ny fiarovana ny safidiny ary tena amerina n'le fahefany ny vahoaka ny fotony satria ekena fa tsy fantatry ny olona loatra le solombavam-bahoaka satria malalaka ihany le distrika fa na izany naty zany azo atao ny fanampy sy mifanabe hoe iza moa io kandida io iza no mety hoe ilay ny tondra ny tenintsika ty amin'ny distrika ty amintsika ty satria fankalala ihany inke ny faritra samihafa eo ny tanàna mifanakaiky sy ireo olona afaka miresaka samihafa dia azo lazaina hoe misy azo atao zany tsy voatery famirim-bahoaka na adevitra be eny akanja fa tena le hoe fifampiresahany samy olo-pirenena dia iny fiverenana ny fotony iny ny tiako tenenina eto io anisan'ny zavatra ngeza be efa nisy teto amin'ny fiarahamonitsika nke le fokon'olona efa nisy teo amin'ny fiarahamonitsika le hoe samy piray tanàna ary ny fifidianana dia amin'ny toerana piray tanàna no manao azy dia ataoko hoe any zany ny ahafahana mandravany le fampitahorana fampiororona ary azo lazaina iza hoe rehefa tena raisy mivahoaka tanana io fahefana ny fotony io dia mety mivoahitsy tsy kelikely reto rafi-panjakana izay mibrioka reto ny administration indrindraindrina zany io kolokolo be deabe mandeha tseroa io sy ny fanerena samihafa io mety voahitsy rehefa mipetraka le rafitra any fotony amin'ny fokon'olona anisan'ny no teneniny général Rabe Mananjara moa zay tao amin'le resaka malo hoe ny fametrahana n'le fampihavana-pirenena natao tamin'ny fotony any dia efa misy azo lazaina hoe ahitana vokany tsy miandry ny fanjakana foibe na ny rafi-panjakana sy ny sisa fa le toetsaina malagasy ny fihavanana ny firaisan-kina ny fokon'olona dia afaka metrahana ny filaminana fandriampahalemana sy ny fifampitokisana ao anatiny ao dia mety hoe tsisy idira ny fanjakana koa reza na io fifidianana io rehefa mandeha tsara ny zavatra ohatran'izany fa ny olana dia zao ny kandida sy ny atoko politika izay samy ezaka mavy any anatiny any no ampiasan'olony tsy hananany zay rafitry fotony zay lay fahatongavan-tsaina amin'ny fahefany hoe ty fifidianany ty dia tompo ny fahefana tokoa le vahoaka miresaka n'le vahoaka ifotony Père Prosper io dia lasa kely ihany ny saiko ny zava-misy mantsy mbola le vahoaka ifotony tsy voafaritra zareo mazava tsara le tena hoe asana solombavam-bahoaka fa miditra ao anaty fifidianana tsika dia ny tena andrasan'le vahoaka dia le hoe inona indray ara ny zavatra hozaraina aminay amin'ity fifidianana ity ahoana ny fomba ahafahana mitaizan'le vahoaka ao anatin'izay mopera misy kandida efa hita ihany manao an'izay
hoe tsy ny famezana no ataoko anareo fa tsy manana omena anareo fa ny fitaizana sy ny fiarahantsika hanova ny zavatra eto amin'ny firenena ka everiko hoe famporisihana n'ireo kandida samihafa mba hitaizany olona amin'izay ary fitaizana ny olona koa hoe mba tsy hanaiko voaviravira amin'ny fanampena maso ny tolotolotra kely menaka saosy ny sisa izay mahafatrapo fa tsy mahavita taona ohatra ny vary aloha ihany iny satria 5 taona nge ny faharetany ny fahefan'ireo olona fidintsika ireo ka tsy isan'andro izy ny anatitra fanomezana ho anao fa amin'ity fifidianany ity ihany ohatra ny zavatra miseho hatramin'izay nisy fifidianan'izay dia zay ngamba ny tokony tsy antehera amin'ny vahoaka koa amin'izay lafiny zay ary hitezana be deaibe za moa anatin'ny gazety dia tena mitaizany olona ary mampirisika ny olona mihitsy hoe tsy antsontsika izao vao may mampanalavitra ny firenentsika amin'izay ilay lalam-pandrosoana zay ny fijanonana ao anatin'ny fiandrasana hoe inona ary nomenao anay inona indray nentinao anay aty fa marina tokoa aloha le hoe tena tsy fantatry ny olona le solom-bava-bahoaka indraindray misy amin'izy ireo tena tsy tonga any amin'le distrikana fokontanyny fidy azy akory dia tsy fantatry ny olona zany hoe inona ny ataon'ny solom-bava-bahoaka zay koa ngamba ny amporisihana ny solom-bava-bahoaka ke manana endamin'ny tenga ny solom-bava-bahoaka manana lasantsy manana ny karamany mila manam-piniavana zany tena mitaizany olona mandritra n'le mandah iny fa tsy andry an'le fifidianana vao andeha any satria zay ngamba anjarany antoko politika koa eto amintsika le éducation civique zay mitaizany olom-pirenena any amina any fotony any ary io fitaizanany olom-pirenena io anisan'ny nanaitra tatoato nisy fotoana le hoe manofana le antoko politika manofana ny olona hoe manao savony manao an'izao hoe efa misy zavatra miovana zavatra ohatran'izany fa atao manerana na fokotany tsy fitetezana izy moa zany tsy mbola solom-bava-bahoaka no maneho an'ireny fa hoe misy fomba samihafa zany azo atao amin'ny fanofanana ny olona ny fotony za moa tamin'ny tany Fianarantsoa dia nisy an'le ataonay hoe akademie populaire tena iresahana n'le politika amin'ny olona mihitsy ary anisany mahavariana rehefa arakaraky ny fanakalozan-kevitra le izy tsy hoe ampianatra ny olona amin'ny politika fa mifanakalo hevitra dia lasa mianatra ho azy lasa mianatra ho azy ny olona rehetra dia miakatra ny lenta sy ny fahatongavan-tsaina amin'le politika dia hitako hoe ilain'ny olona koa zany dia fotoana angambo zao mba amporisihana n'ireo solom-bava-bahoaka zay olany eo ary indrindra atomboka amin'izao fampelezan-kevitra zao le hoe mitaizany olona manofana ny olona éducation civique ny rafitra ny fotony io anie mbola be deaibe ny zavatra tsy miasaraka ny tokony ho izy na ny fokotany na ny fokon'olona izy ny tena mandrindra n'io fitantanan'io mahita zao amin'ny toerana sasany ny président-pokotany zany fidiana fotsiny zany ifandray amin'ny any amin'ny commune amin'ny maire fa ny tena mitantana ny tanàna dia ny ray aman-dreny zay le rafitra antsika malagasy dia ny président-pokotany zany le taratasy officiel mila sinisy ny sisy reny fa tsy io mitantana ny tanàna dia zay zavatra zay everiko hoe manana ny toerangeza be ary mila etsehana amin'izao situation misy antsika zao satria mamaolana be deaibe zany na fampandrosoana na fandraisana andraikitra na ny fandaminana eo amin'ny tanàna fandripalemana sy ny sisa zavatra ilainy zany amin'izao fotoana izao dia mety hoe tafiditra ny anatin'le fanasitranana koa ngaman'izay resahantsika kely ihany ety ampamaranana mopera satria tao mpifidianana moa ty taona 2024 ty marina hoe hiditra ao anatin'ilay solom-bava-bahoaka tsika resahantsika daholo ihany izay rehetra izay efa manakaiky ny vahoaka fa isy ihany koa nefa le fifidianana communaly izany hoe fifidianana be ny tanàna izay mbola amin'ity taona 2024 ty ihany koa ny etrehantsika an'izay iny ny tena hoe verintsika hoe akaiky ny vahoaka ary mampisy ny fampandrosoana
foana kokoa teo aloha teo moa tsika dia nyresaka foana zany reo teo anatin'ny klasy politika nyity hoe décentralisation zany hoe miditra kokoa amin'le hoe fitsinjaram-pahefana eny fotony fa tsy ho centralisé be ny fitantanana manao ahoana ny fahitany maoperana izay resaka izay ho antsika eto Madagasikara eto. Misy lafingeza be io commune io satria ao anatin'le mbola fitadiavantsika satria everiko fa zay le fitsinjaram-pahefana zay anisan'ny andrenkina ny fampandrosoana ohatran'seho tamin'ny firenena samihafa satria territorial izy io le faritra fa tsy le olona no tena manana toerana ao anatin'izy io dia eto amintsika zany le rafitra kely any fotony raindray mbola tsy tena mipetraka araka ny tokony ho izy. Lafiny sasany zao any amin'ny commune sasany dia le hoe manao taratasy ara-panjakana no tena iandrasan'ny olona zany mairie zany dia amin'izao mba miezaka tsy kelikely ny commune sasany any ny maire manao lalana fa mbola manahirana antsika eto Madagasikara ao anatin'ny indrindrany any ambanivohitra ao anatina commune anankiray mbola misy fokotany be dia be ary indraindray zatrany amina kilometra maromaro iny fokotany iny dia tsy fantatry le maire akory iny ary ny délégué no alefany any ny adjoint ny alefany any dia lasa tsy fantatry ny olona tsara zany iny rafitry fotony iny dia ataoko fa zay koa anisan'ny fanamby ny tena akaikin'ny olona ngamba amin'ny fifidianana dia ny lehibe am-pokotany dia io lehibe am-pokotany io iza mbola misy an'le fokon'olona koa anatiny eo le nyteneniko teo ny ray aman-dreny ny tena mandrindrana iny dia zay anisan'ny mbola tokony fampitezana koa anatin'ny éducation civique koa ne zany le rafim-panjakana zany hoe le rafitry fotony manakaiky ny vahoaka sy mifandray amin'le any amin'ny fanjakana foibe dia io misy zavatra mbola tsy lasa lavitra eto amintsika amin'izao fotoan'izao satria naindray tsika rehefa miresaka hoe fitsinjaram-pahefana dia hoe omena vola mifaritra omena vola faritra ho fampandrosoana azy fa iny vola iny mety manjavinao azy eny an-dalana iny satria tsy volany atao hoe fampandrosoana fa ny fiasan'le rafitra mba ahafahan'ny olona rehetra mahatsapana zay le hoe mandray anjara amin'ny fitantanana sy mifampandrosoana izy dia zay no mila ataoko hoe zany anisany ao anatin'le diniana na anatin'ny adevitra samy hafa hoe atahoana ny ametrahana ny rafim-panjakana eto Madagasikara mba samy hohain'ny mpitondra foibe ny mitsinjara n'izay fahefana zay ho an'le fampandrosoana isam-paritra any fotony raha zay no malaza azy. Ny lafiny anankiray koa nefa anisan'ny manahirana ao anatin'izy io dia le hoe noho n'le fivangongon'ny fampandrosoana any andrenivohitra dia tsy mety tonga any fotony mihitsy koa le olona satria lasa mandao an'le any fotony izy mba hitangorona amin'izay toerana misy ny fandrosoana, misy ny sekoly, misy ny ara-pahasalamana, misy ny asa, misy ny rafim-panjakana dia zany koa zany mila dinehan'ny fanjakana ao anatin'izy io dia ataoko hoe mbola lavitra tsika mbola tena sarotra mihitsy satria ianao rehefa nahita tany ivelany tany nahavariana dia le hoe le commune iny anazy ny tena fototra fiarahamonina fototra any ambadika an'io zany tsy misy fefa quartier-ny any dia tonga dia io mifandray mivantana amin'le fanjakana foibe dia ny administration moa manodidina an'izay fa ny antsika zany ny commune mbola misy fokotany be dia be ao anatiny eo ny antsimo sy ny avaratra tsy mifankahazo miankina amin'ny lalana mitondra makany koa zay hoe ngamera avy any amin'ny antsimo fa ny avaratra tsy hita mihitsy dia tsy atao mihitsy ny lalana any amin'ny ilany avaratra ohatra zavatra mety miseho zany dia zany rehetrarehetra zany le mila zay nefa tsy ho hitan'ny fanjakana foibe tsy fantany ny faritra samy hafa io fa rehefa fifidianana ihany io fantany ary le fifidianana koa izy mbola le olony ihany ny tena manao an'le fangalaram-bato ao anatiny iny dia miverina kely any amin'le fifidianana tsika ao anatin'izay fa mifandray daholo zany olana angeza be hatrea amin'ny firenentsika eo amin'izao fotoan'izao dia mila vahina aty amin'ny foibe sy any fotony mitsinjo an'le any fotony angamba zany ny aty amin'ny foibe fa ny everiko hoe manana ny toerangeza be ao anatiny io dia le hoe andaotsika hitodika amin'ny fampandrosoana
mifandanja ho an'ny olom-pirenena rehetra eto Madagasikara any amin'ny faritra samihafa any fa misy any faritra tena hoe zara raha manana CEG, zara raha manana dispensaire, zara raha manana mpampianatra, zara raha manana dokotera dia tsy mety andeha any ny manam-pahaizana sasany satria lavitra arako tany lavitra andrina dia zay ny adidin'ny fanjakana le mandamina an'izay, zay ny adidin'le ministera samihafa nefa mbola tsy tonga antsika amin'izao. Mbola lavitra ny ezaka misaotra ny mopera Père Prosper Ratovy Mananarivo izay tony an-dahatsoratra ny Lacroix Madagasikara niaraka tamintsika tato anatin'ny fandaran'ny l'invité du jour tamin'ity alina ity. Ety Ampamarana angamba mopera sao dia manana hafatra ihany mopera tiana hoentina ho an'ny mpijery antsika ary amin'ity alina ity. Ngama tsy afatra fa izay famitinana kely ngama mitiko atao ohatra n'ilay nilazaina telo hoe misy fahamarinana tiatsika ajoro eo amin'ny firenena ary tokony hosarotiny amin'izay fahamarinana izay tsika rehetrarehetra mba hisy rariny sy hitsiny tokoa ary hipetraka eo amintsika amin'ny fandriampahalemana satria mampalahelo reny haina be dia be afoy ireny be loatra ny olona mamony aina eto Madagasikara amin'izao ary indraindray iza mampalahelo ohatrany tsy taitra ntsontsika mandry amin'ireny vonolona samihafa ireny ny herisetra samihafa eo amin'ny fiarahamonina misy antsika dia ataoko hoe ny fandraisana andraikitra ny fotony mba hahafahan'ny olom-pirenena mifampiaro dia anisan'ny fanambingeza be amin'izao vaninandro iainantsika izao dia antso ihany koa zany ny atao le hoe mila fanasitranana ny firenentsika lalam-pahafahana ny fametrahana io tany tandalana io dia sady mitodika any amin'ny mpitondro izay no hoe mila volonté politique, mila finiavana ametraka an'izany ho an'ny firenena fa satria ny mpitondra ange mandalo fa mivahoaka sy ny firenena eo foana ary hitsara antsika araka ny fahamarinana ny rariny sy nitsiny sy ny fiadanana omentsika azy. Ya, misaotra indrindra mopera ny vahiny tato anatin'ny l'invité du jour tamin'ity alina ity dia isaorana ihany koa isika rehetra tany tokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany manome fotoana ho antsika indray amin'ny zoma ho avy izao hampatsiahivina ihany isika rehetra indraindray tsy maharaka hatramin'ny farany foana isika fa hampatsiahivina foana hoe isaky ny alatsinainy ny alarobia ny zoma miaraka amika ianareo ato anatin'ny fandaharana l'invité du jour ny alakamisy ny talata moa izany dia ny alakamisy dia ny sabotsy kosa dia misy andreo mpanao gazetintsika eo anatin'ny Real News mba fandiminy biasantsika ihany koa izy ireo mitondra n'izay mandray any vahiny ato anatin'ny fandaharana dia isaorana isika rehetra ary ny haino naharitra hatramin'ny farany tato anatin'ny fandaharana ihany koa misaotra ny Real TV teknisiana misaotra antsika rehetra isa tokantrano izay manaraka amin'ny fandaharana dia samy tahin'Andriamanitra daholo. Eny ary tokoa velomary avy Natolotry ny sirony tany zava-pisotro voazanahary. Ary avec Air Fiber by Blue Line, vivez le vrai illimité, sans compromis et encore plus rapide. Faites le bon choix et abonnez-vous dès maintenant auprès des Blue Line Store.